faly miarahaba ny vahoaka malagasy rehetra Tsakanavaka na ny eto toerana na ny any ampitan-dranomasina amin'izao andro vavahana andro masina zao. Tsy ataoko lava ny resaka fa manodidina ny resaka hoe coup d'état, atteinte à la sûreté de l'État. Efa nanao publication ela be hoe Atsaharo le deuxième coup d'état avy ao anatiny ao omanina mpanao politika te haka le fahefana fa ny hasoan'ny vahoaka no jerena. Na de sitratsika zany io ny zava-misy efa misy olona mitondra fanavozana eo e inona no havaovahany olana azo vahana ao anatin'le fanavozana satria misy olona misofra za io zao de tia kodahoda ty de ontsany foko na ary malahelo maheno fa misy mpampianatra frame tsy mandray ninina fa de mampianatra ny zanaka malagasy aty ambanivolo sady tsy mahazo subvention no sady tsy recruté no sady tsy mandray salaire mandeha tongotra zareo mampianatra ny maraina de après-midi izy mody ndray mandeha tongotra. Zany ny tokony hovahana. Tokony hovahana ny fampidirana fanaovana rangazement sy fitadiavana asa ho an'ireo ex militaire na vita service reo. Zany ny tokony jerentsika ao na ny tokony jerena jirama sy ny sisa mandrapaty fiverenany ordre constitutionnel. Fa tatohato moa de maro ny voasambatra de maro ny migadra mijerijery ihany ny tena de misy mampiditra ny tenako zany hoe isan'ireo olona reo koa. Za docteur en droit public et sciences politiques. Efa nanao déclaration reo olona reo fa 2 ans izy no eo. E za olona tsy mamona henakisoa manta fa fatako hoe 2 ans izy mitondra an'le fanavozana ka mbola za no handeha hanimba ny carrièreko sy ny casier judiciaireko hanongana azy. Tsy zany misy ny positionko. Za koa tsy miteny tsy manana réflexe ianareo zay mety misy ny eritreritra nanao an'izany na tsy ny eritreritra nanao an'izany fa tenenina fotsiny hoe io fa hanongana par WhatsApp sy ny sisa sy ny sisa. Haiko ny définition ny atteinte à la sûreté de l'État, haiko ny définition ny coup d'état. Ary havoakako ny tsoratra eo zay fa ina daholo ny élément constitutif ny zany atteinte à la sûreté de l'État zany araka ny code pénal malagasy. Havoakako zay fa za fotsiny position de tsotra. Efa niteny ny fitondrana fanavozana hoe 2 ans izy eo nanomboka 2025 izy teo zao 2026 2027 efa namoaka date tety andro naovana fifidianana ny CENI de inona koa mbo nonganako olona sady anatin'ny définition atteinte à la sûreté de l'État zany de hoe hanongana régime constitutionnel constitutionnellement institué zany. Fa mbo ataoko tsoratra le izy fa zay fotsiny ho atsika ho anareo mpanao com zay mampirisika an'ireo mpitondra fanavozanareo hanambotra olona hitady fahavalo sy ny sisa sy ny sisa. Parmi les conditions sine qua non de la refondation, c'est l'apaisement, la paix sociale. Ny filaminana. Anatin'izay de le fihavanana satria anao réconciliation sika matoa zany misy ny transition na refondation de nisy ny déchirure politique teo aloha. Io zavatra maro be tsy nety nataon'ireo mpitondra tany alohan'ny fandimby de lasa nahatonga an'le fitsanganan'ny vahoaka. De misy moa ny ZNZ nanohiny azy tenenina hoe mpanonga-panjakana indray le ZNZ nefa le zavatra nitakina igny ihany no averiny ZNZ takina. De aoka mba hieritreritra zay tompon'ny fahefana ara-pitsarana sy ny tompon'ny fanapahana ara-politika. Mba jereo ny akaikinareo. Efa navoakako teto tandremo le deuxième coup d'état. Satria avy ao anatiny ao efa niteneniko le izy misy olona mpanao politika. Halanareo moa ataoko antoko lehibe fa misy mpanao politika maro be miara-miasa aminareo
te haka ny fahefalam-pelatananareo. De alefa ny information, tapana ny resaka. Ny resaka ny resahin'olona tany ambony de nanao commentaire aho, j'ai le droit de commenter. Commentaire nataoko zao ny resaka ny olona tany fa nitapana le izy hoe mbola averina foana ve ny zavatra tsy nety nataony tany aloha fa le fanamborana sy ny fanagadrana sy ny fanorohoroana no nampiongana ny teo aloha. Nampidaraboka, zay misy le terme. Nampidaraboka ny mpitondra teo aloha. Zay mpitondra voafidom-bahoaka. Nanao commentaire hoe mety fa vonona hidaraboka koa angamba matoa tsy mihaino. Matoa manaiky manipule va ny mpanao com ao anatinareo ihany sy ny mpanao politika miaraka aminareo ihany. Igny moa tsy zakan-jalahy mba le teniko ndray mandeha tamile video igny misy anto politika angeza be fa maika haka ny fahefana. De izay no aprisihana ampidirina ndray zany Paolo koa mpanao coup d'état koa zany. Fa hafa ny manambotra ny zalahy sasan'ireo de hafa ny manambotra. Satria fantany vahoaka ny zavatra nataoko teto. Fantany vahoaka fa madio tananao de tsy haiko hoe mody hanoratana WhatsApp aho zany hoe ao le coup d'état de za miteny hoe za tsy hanao coup d'état. Efa nanomboka tamin'ny hery rajonary mampianina aho. Ka nanaraka andro radio tsy nanongana de ona moa za hanongana amin'ny fanavozana zo. Fa aza mety tahin'olona fa tsika olona nianatra. Raha ho tenenina hoe hoditra akondro no tsipy de tsy haiko. Mbo misy terme koa hoe fahanandalitra. Raha zany manana fahefana de jereko tsara ny handiavako ny tongotrako mba tsy hanisaka le hoditra akondro. Hampenjera ahy. Raha zany manana le fahefana de jereko tsara ny sakafo men'olona tsy hisy lalitra. Satria raha tsy mijery aho de zay no antsina hoe fa mahanandalitra de za tsy hanaiky hihinana lalitra. Za tsy hanaiky hanitsaka hoditra akondro. Fa raha samy ho tetezina ho tsapaina daholo ny olona rehetra ho samborina de ho sendra ny manana vahoaka maro de rotaka amizay de zay ny tadiaviny sasany io. Ho sendra olona mambahoaka tsy manatsiny ho samborina de rotaka amizay io olona io avy any avaratra ndrevana tsy nanana afovoany atsimo de tsy tody amin'ny tokony hitondrana azy le hanaovana ny fanavozana. Ny dikan'le fanavozana na tsy tenenitsika hoe transition le izy de fanomanana handehanana any amin'ny ordre constitutionnel. Hamitrana fihavanana, hanao fifidianana ekeny rehetra, sy ny sisa. Ka aoka tsika samy mieritreritra fa samy olon-dehibe. Averiko ny ahy, tsy efa tahorako an'izaniza. Fa efa tsy nanongana ny hery rajonary mampianana de noaoaoary 373 députés. Sy nanongana ny radio de noaoaoary ny ZNZ sy ny vahoaka teny amin'ny 13 mai sy ny tsy fantako tsony. De ao namoa ny hanonganako n'olona efa miteny hoe 2 ans izy eo efa navoaka ny CENI ny tetiandro de inona koa mbo ny hanonganana an'izany mila manana réflexe itsika malagasy. Ny hanampy anareo azonao atao zay ny fampianarana ataoko marobe manampy anareo ange eo ankolaky. Na de efa nanaraka amin'ny famporosiana anareo nanalahy tamin'ny asako tao amin'ny BNGRC za rery ny docteur en droit public et sciences politiques, spécialiste en matière de l'environnement et gestion des risques catastrophes tao amin'ny BNGRC. Zaho rery manana doctorat am'zany, confirmeko le fahaizako, mbola za rery roa izahay no membre ny ERT ny SADC, Emergency Response Team, mbola anatin'ny membre ny Union africaine aho, expert en matière humanitaire. Matoa vazareo vazamoro matoa ivelany agny na de maindy, matoa ny Union africaine sy ny SADC mbola mitazona ho membre. Misy raha hainy lohako ty, haiko le DIRARA, Disaster Risk Reduction, haiko ny DIRAM, Disaster Risk Management, haiko ny question environnementale, haiko. Fa nesorina tao, de misy mieritreritra fa nasazena fa nesorina fa ny vahoaka ny voasage, de jereo le vaikany le tamatavy, tamigezany,
par rapport à Batsirai, Zan, non communication, communication de risque de Batsirai. Mais vraiment, il y a une nul. Les luzes sont entendues, et mis me recherche des ondas, mis me tenter. Et pendant que de temps d'ailleurs, des prisonniers de l'aéro Hanamtra, des amis de Tamkulara Salam Zanfa, ni voix de notre crise, nous dirait des amamboul faval. Fazas faval misanize. Misul le matimte ni wembo la mapianata yani no ina kumunuma ina meza no ndo efan mekute une condition une définition de refondation de une page de bonne foi mana unu kiavana faswe fatahura neno na fitambazana terana za docteur fon administrateur civil fon and kun tsimiasa mandita 2 ans sani matekarama kinokun boda hanungana koniza tim tonan fanesha zero pitunda teoreu misavata marbetstiku niareta kufona fa za kosa tsy janona manoloana ny zavatra tsy mety ataon'ny sasany mbola tohizany tamin'ny fitondrana teo izy manohy misy olombavambahoaka marobe manao an'izany tsy ekeko sala mijoroako hatram'izay ny fampijaliana foko anankiray tsy hoe manao adipoko zany de ny fampijaliana ny bara fandravana ny volany bara fanagadrana ny bara fahatany amin'ny tsisy dikany tonga de tenenina fotsiny hoe dahalo na de tsy dahalo le olona na de fa olonako olon-dehibe iaho zao bongolava tsy ro mandidy eo de misy efa dahy ray aman-dreny be de gadro mba andravana ny taniny akazo aby koa mbola misy satria manana omby marobe le olona de atao zay andaniana ny ombony tsara vitsivitsy sasasasany manao azy de gendarme sasasasany miaraka amin'ny député am'izany toerana zany manao litsi-kombakomba zany hono tokotely mamasina handro am'zareo mpanambotra le CB de mpanagadra le procureur de raha fa tsy manome vola de raha fa manome vola de afaka tsy ataony zany tsony le foko na ny olona tsy nianatra azy ataon'zany fa velao zay malaso zay mandika lalàna no ataovinareo an'izay za mbola mijoro amin'ny fandravana sy fangalarana ny tanin'ny malagasy hatram'izay ka hatram'izao nijoroako am'zany zavatra zany nijoroako mandram-pialan'ny fofonaiko satria toro efa nataoko depuis 2013 io zao 2026 efa 13 ans passé sy tamin'ny andronareo fanavoazana zao no nanaovako an'izany fa za kosa tsy ampangininy tanindrazako ty fa sy tanindrazanareo rery rehefa misy tsy mety de teneniko satria za mitsinjo ny taranako za tsy manana double nationalité ka hilevina any andafy na afaka andeha any andafy ny zanako sy ny havako fa zay eto fier d'être malagasy ka zay fotsiny natsipitsipiko amin'ity vidéo ty hoe aza prisina ny tokony tsy hiriska aza prisina hanana fahavalony tsy tokony hanana fahavaly fa mandalo angeny fahefany tapitra ho samborinareo daholo ve ny olona rehetra eto amin'ity Madagasikara ty de hamoronana dossier de atao hoe mpanokam-panjakana de ny averiko farany za tsy hanongana anizaniza satria fa fantako ny durée 2 ans na tsy miasa 2 ans tsy maninona manoratra article aho anaovako nasderako nataoko ao zao de mampianatra amin'ny ankizany amin'ny université de mampianatra eto amin'ny Facebook de mandeha miaro ny voaka malagasy amin'ny taniny indrindrandrindra miaro ny foko bara zay tetana tratrany repre zay hatrany amin'ny fanjanahantany ka hatram'izao de mbola zavatra niainany tamin'ny fanjanahantany niainan'ny foko bara anatin'ny district 12 anatina région roa région N anatina faritany roa il souffre ces tribus-là il souffre ces gens-là mijaly ny bara zany tsy midiko hoe hanao hoe adipoko na inona fa mijaly de mila jerena de miantso an'ireo manam-pahaizana bara sy ny sisa mba mijoroa tsy hoe hiady amin'olona atsika fa manao comme mahakasika an'le fijalian'olona de manontany azy inona ny ainanareo inona n'izao sy n'izao sy n'izao au moins mba fantatry n'izao tontolo zao fantatry ny malagasy rehetra anatin'ny foko 17 ambiny ny zavatra iainan'ny foko bara fa 18 foko fa za mino fa sy ny bara rery ihany ny miainany zany fa asakasakanareo tsy mijoro hijery le foko ny avianareo zany tsy midika adipoko iaho fa tsy mety le repre zay tsy mety tsony ny fandaniana ny harena tsy mety tsony ny fanagadrana fahatany tsy mety tsony ny tondromolotra fotsiny comme ça tsy mety tsony zany fa velao zay mandika lalàna ny voasage de zay olona tsotra kosa sa mieritreritra ianareo fa raha misy bara manana omby 4 arivo de heliko aveny manana omby maro de tsy maintsy ho dahalo ve izy tsia manana chance izy satria io ny fiainany miompy de mamboly izy tsy mandeha brao
Zay koa vao notenenina koa misy mpampianatra ambany volo aty. Tsy mandray ninninina. Maître Fram regny. Sady tsy mahazo avy amiray aman-dreny tsy mahazo indrindra fanjakana sady iray aman-dreny miantoka. Ny karaha mampampianatra aty diso. Mandeha ny recrutement, mandeha ny subvention avy amin'ny UNICEF de ny any amin'ny ville ihany mahazo. Ny any amin'ny ville tsy manao ninninina fa mitango lalitra ao ny sasany mialatsiny amin'ny terme. Fa le tena mandeha tongotra mpampianatra mandeha tongotra maître Fram mandeha 50 km, 40 km aller retour mampianatra ny zanaka malagasy no tsy mandray ninninina, tsy mihinan-kanina. Mirasahina koa nareo anatin'ny syndicat-nyle mpampianatra. Basio ny syndicat-na mpampianatra Fram. Reo suppléant reo jerena fa mafy ane ny mahazo anjareo reo e. Mitovy amin'ny iadivako ny cause ny ex militaire. Hoe mba rangagé eo natao fonctionnaire civil. Misy hadisoka zany hoe de fanongana mpanjakana. Mbola resaka miresaka amin'ny paramedy sy ireo mpitsabo reo. Zay isany ambany karama indrindra. Manao medicine ange tsy lasaky ny fito taona ry zareo e. Zareo ny karama, zareo paramedy reo le mikirakira-n'le ain'le vahoaka malagasy any an-dopitaly. Tsy matory andro manalina manao garde manao interne sasy manao iny. Mbola sy mpanjakana sasy mba manao interne. Mba jerena regny. Regny ny azo atao e. Sahala amin'ny nanomezana firy 13 mois teo sy ny prime sy ny sisa. Zany sy nataon'le mpitondra teo aloha fa atombo am'le fanaovozany le izy. De rehefa miverina tsika amin'ny ordre constitutionnel, jerena miaraka ny karama mampiasa mpanjakana. Jerena miaraka ny karama ny piasany amin'ny privé. Fa ny amin'ny privé ngery zareo ka ambanin'le SMIC. Zany tokony ho jerentsika. Fa tsy teny hoe rano hanonganizy, rano hanongananizy, rano hanongananizy. Za tsy huela de hitondra. Ka ny zavatra tsy tiako atao amiko, de tsy ataoko amin'olona. Satria za tsy maintsy hitondra ny Madagasikara aty, de za tsy te ho ahongana, de za tsy hanongan'olona. Fa ny mampiongana ny sasany ngeky ny ataony ihany. Ny ataon'ny mpiara-miasa aminy ihany, ny fampirisian'olona azy ihany. Ity fanamborana sanandro ty, ny famboronana dossier io e. Ny fanodikodinana vola mpanjakana, ny fanaovana tsonjay, fanalana mpiasa mpanjakana sy tokony hiala amin'ny toerany. Za zao ny zavatra ataoko rehefa verina ny ordre constitutionnel, de aoka tsika tsy enjehina tsony le mpiasa mpanjakana, manampy le mpitondra zay mifandimby eo. Hoe zao zao ny refondation de olo ny zalahy miasa ao, mpiasa mpanjakana keny akamaroany nomevana eo, de aza tenenina tsony reo rehefa tonga ny ordre constitutionnel, rehefa tonga ny fifidianana. Rehefa za moa ny lany, za tsy hanenjika an'izanizy. Satria fantako fa mila mitohy ny asa mpanjakana. Zay ma système de carrière ny administration publique malagasy. Tsy za mihitsy ny hanenjika, ranona ny garde corps ny tao, ranona ny protocole, ranona ny ministre tamin'ny refondation, non. Rehefa mahay ianao, sy nanao diplôme osika de nomevako rehefa zany président, na zany premier ministre manaraka am'izao. Nomeko nareo, asontrako ny grade nareo raha ohatra ka matoa ny garde ny président PRRM eo zany, tsy maty le PRRM. Mahay zany le garde de tazomana foana regny. Zany antsoina hoe garde présidentielle any amin'ny firenena rehetra. Sahala amin'ny système ny primature atsika eo, de fa ao zany misy bataillon ny primature. Na izaniza amin'ny prime ministre ny solo eo, de eo foana ry zalahy. Fa zay manao kozakery koa manao hadalana, de zay ny miala. De sahala am'zany tokony anaovana fiampiasa mpanjakana. Zany nge mampisy contestation ry zareo amin'ny mpanapaka amin'ny PRRM. Tokony DG tao mijono tao no fa manana expérience sady mpiasa mpanjakana no lasa SG. Tokony zay le izy. Ainsi de suite dans tous les ministères. Zay ny antsoina hoe promotion, miakatra le olona. Fa ny atsika natosaka an'le olona reo, le zandry tafara, sy manana expérience reo, le resaka hoe forongony anina, forongony anina, forongony. Ka izy système de carrière sy maintsy miasa. Maraka ny carrière mandrapaha-retraitiny manomboka amin'ny idirany, mandrapaha-retraitiny le mpiasa mpanjakana. Ka ahoana moa tenenana hoe forongony mpiasa mpanjakana miasa. Sahala amin'ny fiarovako anareo zao, nareo mandray fahefana. Nareo manaiky nomination anatin'izao fanaovozana zao, refondation zao, za tsy hiady aminareo. Raha misy aminareo directeur, na DG na inona rehefa tonga fotoana. Saiko nandalo premier ministre toy ny tonga au président de la République en 2028. Zoma ianareo de miakatra manaraka an'izany fa tsy teneniko hoe forongona refondation reo, non. Tsy ataon'izany tsony mpiasa mpanjakana. Iza moa ny hanao le asa, raha samy mandada olo izahay mpiasa mpanjakana. De mikantona ny birao, rehefa mikantona, misaoty, mitaraboka ny fitondrana. Zany aketa de efa misasany atao.
Tsy possible kosa nareo sisy experience tsy anaty no hatao hito hamena poste ny ministère. Diso angeny manome olona tsy anatin'le corps tsy mana experience tonga de alefanao izy tonga de SG, tonga de nomenao DG izy sady tsy piasa panjakana. Ny resaka SG zany resaka teknika. Tokony olona anatin'le corps au ministère sy mahay le asa no manao azy. Fa tsy atao bodongero fotsiny hoe nitolona. Non, sy condition na fiasana amin'ny administrateur amin'ny administration publique ny resaka tolona nareo zany. Sady tsy tolona ny nataonareo. Fa grevy nanonga-panjakana. Sy condition zany. Hafa ny olona sy mahasahy miteneny zany fa diso anke zany. Zany tolona. Ataovy SG ao nataovy DG nataovy directeur. Non, compétence ny idirana amin'ny administration ioccupévanao poste technique io. Manana technicité enao. Nianatra teny amin'ny grandes écoles enao. Nafa manana ancienneté tao amin'ny tamle pôle de ministère enao na ny institution. Zay enao vao homena an'le toerana fa tsy ny tolona kalamanjana. Lasa médiocratie, pouvoir des médiocres. Olona kozaka rehetra ty zany nitolona teny amin'ny 13 mai de zay te hanao SG zany nataonao DG nataonao directeur zany de mody mandeha amin'ny 13 mai igny. De rehefa midaraboka le fitondrana daraboka de lasa SG ao de lasa DG de lasa directeur. Non. Amin'ny amin'ny kabinetra no misy an'izany tompoko lasy tompoko vavy. Ataovy directeur de cabinet izy na conseiller technique any amin'ny kabinetra. Fa sy ny any amin'ny SG le resaka teknika be. Ohatra zany hoe misy olona nitolona de alefanao ataonao SG amin'ny ministère de l'intérieur. De mety ve zany? Misy olona sy mahay resaka ninona am'le ministère de ataonao tonga de SG de DG. Non, aza simbany le administration. N'olona hanao refondation zany sika raha hanao an'izany manova ny zavatra tsy mety teo aloha. Fa zany politisation d'administration, politisation à outrance ny fitenenako azy. Zany nanimba ny fonctionnaire teto nanimba ny fonctionnariat. Satria matahotra mpanao politika, matahotra abrogation, matahotra affectation ny fonctionnaire de manaraka anareo milelaka anareo. Mandohalika aminareo mpanao politika zay nifandimby teto. De mbola zay ihany no averina. De raha misy olona miteny de savao no atsapony io. Savao mia. Satria nongana anareo. Manampy anareo zany ataoko. Ary mbola zany mba mifampiresaka aminareo. Satria nareo malagasy mitondra an'io 2 ans ve de avelako isy vide eo. Misy vide juridique de misy vide stratégique etc. Misy vide politique angeitsika io. Sisy politique de développement ampiasaitsika ange. Aizany stratégie rehetra tokony ampiasaina amin'ny ministère satria olona vaovao. Zany tena mialatsiny aminareo zany fa nafinaritra ana nareo ZNZ ZNIS ny fa nareo tsy manana an'le compétence ny expertise hanao asa panjakana. Hanao SG DG directeur. Mitazavazavatra hafa nareo mandeha mamonjy cabinet ministère rehetra de agny nareo aloha maka expérience. Nareo ve tsy manana l'expertise en matière administrative ka nareo ny tonga de isis ko ataovan'izao zay ataovan'izao satria zay nitolona. Non, tsy ataon'izany le asa panjakana. Nitolona nareo amin'ny poste politika. Politika ny tadiavanareo toerana politika any amin'ny cabinet ny toerana politika nareo de agny daholo nareo menakavy. Maka expérience agny salamindry mikolo moa le zalahy raiky. De efa namana expérience ifa conseiller teny primature. Ataovy conseiller. Olona tsy anaty asa panjakana ve nataonao SGG nataonao SGG adjoint nataonao SGP natao. Non, zany nanimba nataon'le taloha taony. Ataonao SG ministère agny olona tsy manana compétence, tsy manana expertise am'le ministère. Aza vonona salama zany rangany administration publique. Mahasarotiny azy satria za administrateur civil. Misy koa sika amin'ny syndicat ny administrateur civil eo tsy haiko maninona sy mba miteny ny marina tokony ho izy. Ny tokony ataontsika manazava hoe inona ny lafy tsara inona ny lafy ratsy ny état fédéral zany. Inona ny lafy tsara sy ny lafy ratsy ny état unitaire décentralisé. Inona ny lafy tsara inona ny lafy ratsy ny état régional. Inona ny lafy tsara ny lafy ratsy ny province autonome. Hazavana techniquement fa tsy tonga de miandany amin'ny hevitra n'olo agny sika. Satria le nenarana no ampiasaina sy ny voasoratra anaty texte. Zay ny maha administrateur civil. De aza miteny amin'ny agnaranay rehefa hiteny zavatra diso. Tanao aloha tsy miteny amin'ny anarana administrateur civil na de za président syndicat tsy miteny amin'ny anarana fa ny expertise personnelle-ko zay nenarako amin'ny cursus universitaire académique-ko. Zay no ampiasaiko efa haizako. Amampy publiciste contemporain fa tsy teny amin'ny anarany administrateur de teny an'izao diso zany. Raha diso ny zavatra teneninao de afangaron'olo ao daholo ny administrateur civil. Maro mahay tsika amin'ny administrateur
Manontania anay vao miteny raha vao resaka administration publique zany fa tsy tonga de anao miteny koa ny sasany hoe za président zao de zany zao de hiteny amin'ny anaranay. Non, zany teny taloha amin'ny anarako amin'ny fahaizako amin'ny maha-Paolo amin'ny maha-teknisianina ny tenenako fa tsy mifatsy ataony zany le izy. Ka maranako azy averiko farany 2025 26 27 aritrako raha za manokana na tsy mananasa na sisy nomination ny vahoaka ny baby amandrimandony karamako aritrako zany sy za mihitsy ny hanongana an'izanizy sy efa tahorana an'izanizy fa rehefa samborinareo mosa gadraina de gadrao fa maray mbola misy ny antsoina hoe demain na rapitso fa raha za madio fo kosa mbola madio fo nge za mampianatra miteny hoe zao tsy mety zao tsy mety mbola madio fo nge za mandeha ambany volo be agny io miteny hoe sady takan'izao problème zao ho anareo amin'ny fanaovozana ny fandroahana foko anankiray ny fandravana tanina foko anankiray mamboly eo sy ny sisa ny fanagadrana olona anatina foko anankiray satria be aomby manana omby de andaniana ny omby mitetika ny sasasasany ao amin'ny fitsarana ny sasasasany ny olom-boafidy ny sasasasany ao amin'ny gendarmerie eo zany no ialana zavatra mbola voaharonay tamin'ny vahoaka voaharonay tamin'ny andron'le teneninareo firongony sy voaharotsony izy zao amin'ny resaka reo amin'ity vandalovan'ireo fondation 2 ans ty hararotony zalahy nge anatin'ireo fondation zao nanaovana baviro rehetra zany ny tokony tsapatsika fiarovana nge ny azy zany fa tsy hoe fankahalanana de zay ny teneniko hoe mifampihenoa niteneninareo neveka misy mandefa ny salon famelezana io neveka sy niteny hatram'izay inona ny zavatra tsy miteny rasy fotsiny sy nitenenireo avekareo tamin'ny mpitondra le manao hadalana hatram'izay ka hatram'izao taona mbola teneninao tsy miteny neveka fa hoe androany amin'ny andronao izy vao miteny so ihany fa tsy amin'izy dimy ireo na premier ministre na membre ny gouvernement manao an'izany fa ny mpanao com zareo nefa autorisé nareo ny mpanao com nareo manao an'izany de amin'ny eveka koa iady amireo mpivavaka reo manakatona église church non aza miditra am'izany maro nisy angeriny kristianina sy musulmane sy nino de anakatona moske koa zany raha misy mapriska koa ny arinany de mitombo ny mahavalo mitombo aza taon'izany zay tsy manohitra anareo ny baiboly de pombanareo matoa olona tsy mirosaka amin'ny trezimena tsy miteny an'izao miala anina namanareo le olona matoa mampianatra ny zavatra tokony hampianarina manatorony tokony hatoro namana zany ny tokony alaina namana zany sy midika hoe nomevo le olona tsy zany nomination zao mitadiavon'olona fa kosa ny malagasy mitady mitady filaminana de zay tsy mampikorotana eto fa mbola ataoko atsoratra ho ny fanazavana zany tantela société de l'état sy ny coup d'état zany de arantiko amin'ny mira koa de samy mamaky zao de voamafy fa voasahady nareo mpanao com le com négative ambadika any haprisika n'izy dimlasy haprisika ny ministre ny fitsarana nga zanga miady amin'ny faniry soa ministre ny fitsarana tsy raha miady nga zay fa raha fa misy zavatra atao tsy mety ataon'ny mpitsarana io de teneniko izy hoe bulldozer ary misy an'izao bulldozer ary misy an'izao bulldozer ary misy an'izao misy mpandrava tany bulldozer misy mpitsara agnatin'io bulldozer za kibota miteny amin'ny bulldozer zao zany hoe ary any Bongolava tsy ro mandidy agny misy mpitsara mihitsy no mamely an'ireo vahoaka reo mba hangalan'ny taniny ankajo abo agny le mpitsara mihitsy miaraka am'le député olom-boafidy mamely an'ireo vahoaka reo manambotra miaraka am'le CB sy hotaneniko ny anarany zay manao rakety satria manana omby betsaka le olona de ahoana moa zany le bulldozer boka agny mahafantatra hoe mpiara-miasa aminazy nefa izy anao fanavaozana tadidiko le kabary le bulldozer izy mbola tany andafy tagny izy mbola tsy bulldozer angamba fa mety voiture de luxe inona ny manimba nyty Madagasikara ty de ny mpitondra de ny fitsarana ho izy zay ny teneniny mbola nanako le video za mantsy mpanaraka ny satria kamako mantsy tenareo ny public to le sary za sira fa hitany ty nalefa ny namany mpiara-miasa amin'ny agny hoe tazomo ndao edivana ny tsy mety de ny bulldozer mandraoka le vato be de ny zay kibota manaraka vavarato mamafy voa tsara de mandeha le asa de zay tena hanongana anareo samboro de gadrao
Fa raha tsy manongana kosa ny ankamaroany de hoe savana WhatsApp resaka amin'ny WhatsApp na mody ampiresahana WhatsApp aho zao bokeo de hamaly de zay ny hinanana manta. Non, tsy mety zany. Fa velao handika lalàna hitanareo dikany atteinte à la sûreté zany miara-mikonokona miaramila ao anao soulèvement militaire maire mano militarise zay vao feno fepetrany condition. Fe coup d'état le izy satria civil tsy afaka anao coup d'état zany raha sisy arma, raha tsy miaraka amin'ny mpitandro filaminana. Mpitandro filaminana zay namako aby miresaka zay. Ao izy ty defa mijery lavitra zay fa zay moa ny abrozenareo koa. Mety tsy manana expertise zay fa defa zay. Ty mijery lavitra fa zay kosa manoro hevitra nareo amin'ny mur eto satria ty mur ty mur fampianarana na mur fampihavanana. De mur fiadivana amin'olona manao abus, manao hadalana, manerisery gasy. Igny zany idivako amin'ny mur ko eto. Tsy faly tsy faly. Aza manao ratsy refa tsy faly. Fa za kibota. Fantany gona avy Ambatonazaka dikany kibota. Tsy de tsy manana fahefana aho hamely vato be, hampijera vato be sy hazo be mitovy amin'ny bulldozer. Fa ny kibota zany mba afaka ambolena, afaka mba manao manalanala zay kelikely, zay ahi-dratsy. Satria misy ahi-dratsy maro be eto, mbola maro be mafia eto Madagasikara, de zay le izy ka andro lahady moa androany de engany ombatsika mianakavy any Tongy. De mba hisambilasahany fanahy masina, de zay aza miady amin'ny évêque, aza miady amin'ny mpivavaka, aza manakatina l'église zany. Satria tsika laïque, firenenany laïque ny araka ny lalam-panorenany. De aza tenenina hoe mpanao coup d'état daholo koa ny olona zalahy fa aiza de zay mihetsika zany, zay miteny zany, tsy atianareo zany avelana eo nareo miaraka amin'ny zavatra tsy mety de ametraka tantara ratsy nefa ny olona nge nanao hoe hosana nideranareo hoe nasany nirotsaka teny amin'ny trésime ny kapisady. De hosana colonel. De lasa raha mivadika homboy ange io andro lahady amin'ny teny sahirana tsika ry zareo. Niarasetsika tamin'olona le fahefana satria nisy lesoko ny nataony le mpitondra teo aloha sy indrindra ny mpiara-miasa amin'ireo mpanao kolikoly aby reo sy loham-bizina regny le fahamono akamaroany andositra. De tsy tokony zay zany ny zavatra iainany vahoaka anatin'le 2 taona fetra nometsika azy. Fa mba zavatra tsara. Fa tsy mibozy da hanokam-panjakana. Zay administrateur civil tsy natao hanokam-panjakana. Zahay za manampy ny mpitondra mifandimby eo na ny hapatezany fitondranareo. Fa raha matezanareo de entinareo amin'ny zavatra ratsy amizay koa le izy. Zay ny mpitondra mifandimby moa. Entina manondrana volamena, manondrana bois de rose, mangalatry, mandokodina volam-panjakana magnambanimbany olo. Entina manao raquette, entina zay manao kolikoly le izy fa tsy arakaraka an'le tokony ho izy. Ka ay fa nanombotsika manakavy ny tompo moa teo andro lahady ny androany. Za ty refa kalma za miresaka io. Fa za tsy misy zavatra tahoro. Fa raha osamborona moa zany de osamborona. Jesosy koa, Jesosy Kristy zany osamborona de mihombona. De niakatra ny kavanany ray ny zavatra rehetra. Ho avy ny Pentecote. Fa mirary fanahy masina irotsaka amitsika de fakatiavana. De fandeferana. De ataotsika hiady amin'ny zavatra tsy mety de manampy amin'ny zavatra mety. Maro be ny zavatra mety ataonareo amin'ny fanavoazana io. Fa maro be koa ny mbola manao tsy mety eo. Io zao fandefasana fampedianana anay olona tsy manatsiny aminareo zao de efa anisan'le tsy mety. Satria mbola misy mafia ao, misy mafia amin'ny resaka com miara-miasa aminareo, misy mafia tena mpanao an'le raha tsy manjary miara-miasa aminareo ao. Mbola niara-niasa amin'le taloha regny de mbola hitohy foana ve zany. De lasa mahagaga zay olona tsotra, tsy manatsiny, madio tanana. De efa misy manao publication hoe io rapalao fa hanongana an'inona. Za tsy mamin'ny henakisoa manta. Sady za katolika converti musulman, tsy mihinana kisoa tsony. Olona mamina henakisoa manta ny mbola hanongana ny zavatra fa fantany hoe 2 ans kabalina teo de mbola hanao an'izay aho. Satria hitady toerana inona moa? Avy eo foana ny toerako. Experience koa ny amin'ny flotte zao. Tsy mananasa zany anatin'ny 2 taona. Satria afafin'le olona reo aminareo ny fankahalana anahy. Hoe namany Andro Rajoelina aho, tena namany aho. Fa tsy namany hanongana anareo. Na namany nangalatra na nanao kolikoly na nanimba olona na nanagatra olona na namorona dossier-n'olo fa namany fotsiny amina présidence maha malagasy azy de nanampy azy tekniquement araka ny expertise nananako.
zay nanampiako azy. Farany ankoatran'izay, mbola tsy nanimbanizaniza teto aho. Mbola tsy nangalatry ninona teto, averiko foana nefa misy sorena moa. Mbola tsy nanondrana bois de rose teto ko nivoaka gazety. Mbola tsy nanondrana volamena teto ko nivoaka gazety. Mbola tsy nanodikodina volam-panjakana teto ko nivoaka gazety tary. Mbola tsy nanodikodina zaza tsampitaona teto aho. Mbola tsy napiditra roro teto aho. Fa za kosa dia olombelona sala amin'ny olombelona mba misotro toaka gasy. Za mamanga miaraka amin'ny sakay sy robokily. Sira dia asiana robokily. Zay kosa aloha dia nohaniko. Mba nisotrosotro roma kely regny, roma arrangé, sy ny sisa misotro divay, maro parasy, misy rouge dia misy blanc, regny fa nisotro. Ino koa moa le labera raiky ty malazalaza ty, Beaufort, satria nisy mahamamo. Bakely meny namana whisky, aho lesy mba iaraky train kely dia mitraniko whisky. Zay. Raha zay ny fahotana tsy idirana ny hakavanany ray amevany zavatra rehetra, dia tsy fasy tafiditra koa aho zay. Satria mitranky kely dia mihira, manabararao kafe amin'ny karaoke, dia mitendry gitara miaraka amin'ny namana manao cabaret. Raha zay zany sanaty programako zay, sanaty calendrier-ko zany le izy. Raha savanareo calendrier koa manana calendrier, dia sisy calendrier, fanonganam-panjakana sisy soratra anaty calendrier koa fa mampianatra ny ao dia miaro ny tambany volo amin'ny kolikoly, miady amin'ny kolikoly, miady amin'ny zavatra tsy mety, zay ny anaty calendrier koa. Tsy anatin'ny calendrier ny anongananao, zay le hira. Tsy anatin'ny calendrier, tsy anatin'ny calendrier, tsy anatin'ny calendrier ny anongananao, zay le hira. Satria za tia mihira. Raha zay ho ny fahotana mihirahira dia mitranky dia tokiky miaraka amin'ny namana dia miaro n'olo ambany volo samborina fahatany, gadradrena fahatany, dia afaka samborinareo dia gadrao. Fa ny ankoatran'izay mbola tsy nanao. Ka dia ombantsika menakavy anie tompo. Ho tanteraka tokoa anie zany. Andro alahady androany. Zay, misaotra tompoko.